Ahoana ny tena fomba tsara indrindra irovana ny finoana araka ny ohatra nomen'ny apôstôly Paoly? Isaoran'Andriamanitra fa fahasoavana no namonjenantsika miarabanao indray dia asaina amin'ny mpifaliana ianao hanaraka an'izao fiarahana mandalina ny soratra masina ho antsika izao. Ahoana tokoa moa izany ny fomba tsara iarovana ny finoana fa mety mieritreritra an'izany ianao dia hoy ianao hoe amin'ny fomba ohatran'izao no atao, na hoy ianao hoe andeha hanao ohatran'izao, na hoe mivavaka tsara fotsiny sy ny sisa. Fa nanome ohatra ny apôstôly Paoly miaro ny finoana. I apôstôly Paoly moa dia tena mpiaro ny finoana. Misy ohatra omeny zany ary ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ilay resaka tao amin'ny toeran'ny lapan'ny Areopago zany no azontsika andraisana lesona. Asaiko ianao anaraka an'izay hoe inona avy moa zany dia atao. Misy dingana 4 izy ireo. Jerentsika fohy. Ny dingana voalohany dia izao hoe fantaro aloha ny kolotsain'ny hafa. Maika isika matetika hoe rehefa andeha hitory an'i Kristy na hitory ny finoantsika dia tonga dia ny antsika no asesika, ny fombantsika, ny ataontsika fa fantarina aloha ny kolotsain'ny hafa. Izany hoe tsy ilaina zany ny tonga dia miapanga avy hatrany ny hafa na manao tsinotsinona ny kolotsainy, fa tsara aza ny manaja azy ireo ao amin'ny zavatra izay heveriny sy nohony ary arahany aloha. Izay ilay famantarana ny kolotsain'ny hafa. Ary ianao zany dia mila mampiseho fa tena mahita hoe zava-dehibe ny fomba ifampiresahana. Dia ny anton-dresaka dia natao mifanaraka amin'izay zavatra mety hoe fantatry ilay olona aloha. Izay aloha ny dingana voalohany. Rehefa tanterahana izay tahaka ny nataon'ny apôstôly Paoly dia manokatra lalana hiainoana sy hifandraisana amin'ilay mpiaino izay mety hafa kolotsaina na hafa fomba ara-pivavahana amin'ny fotoana ifampiresahana. Ny dingana faharoa sahady dia izao indray hoe torio ny fahalebiazan'Andriamanitra. Io zany no tokony tsy ambambanana, tsy hafahafana indrindra. Torio ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha manoloana kolotsaina hafa izay toa heverina hoe tsy mitovy Andriamanitra amintsika isika, fa hoe manana ny Andriamaniny, mety fivavahana hafa zany io, na kolotsaina mihitsy hoe tsy mandray an'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany fa hoe Andriamanitra hafa, dia eo indrindra zany no tena lehibe ny fomba hitorinan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Ary izao aseho mihitsy fa ny Andriamanitra hivavahantsika dia tsy voafetrana toerana, tsy voafetrana fomba mampanao, tsy voafetrana hoe sary izy sa sary vongana izy sa sary sokitra izy, na hoe aiza izy, hoe ato amina tempoly izy no mitoetra, fa manerana an'izao rehetra izao. Tsy voafetrany toerana ny Andriamanitsika ary izy ny tompon'izao rehetra izao. Izay ny fahalebiazany. Ary izay zany ilay dingana nataon'ny apôstôly Paoly tao anaty fifampiresahana. Ny fahatelo dia izao hoe aoka kosa aloha mba hifandraika, izany hoe hifampiditra, hifandraika amin'ny toe-javatra ny hafatra izay entina. Tsy hoe zany tena zavatra hafa mihitsy no entinao, na hoe tsisy idirany mihitsy, tsisy ifandraisana mihitsy ao anatin'ny tontolo-kevitra ny fifampiresahana. Matetika isika no hoe mandefa resaka mombana fahalalana ara-tsaina be dia be fotsiny, fa tsy zavatra ny ainana. Ary izay ilay hoe tokony hifandray amin'ny toe-javatra ny hafatra entina. Zavatra fantatsika, iainantsika no hifampiresahana. Satria izay mihitsy ilay Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika dia maniry hifandray amin'ny olona tsirairay avy. Isika tsirairay avy izao zany dia ireny ny ifandraisana amintsika. Dia torak'izany ihany koa zany maniry hifandray fa tsy hoe tonga dia hevitra ao an-tsaina mibahana avy hatrany no hifampiresahana. Dia ampirisihana zany mba hifandraika amin'ny toe-javatra mihitsy ny hafatra izay entina. Ary ny fahaefatra mamarana azy dia izao hoe ampafantaro amin'ny fahasahiana ny filazantsara manontolo. Raha ampahany kely foana amin'ny filazantsara zany no resahantsika hoe kely sombony ihany aloha fa izay no misy dia tsy ampy izay. Fa ny filazantsara manontolo ampahasahiana tahaka ny nataon'ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 io dia manome antoka fa
tonga hatrany amin'ny hoe mitaona ny olona hibebaka hanompo an'i Kristy, izay ilay hoe izy iray manontolo. Tsy ampy izany ny hoe fantatra fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra, fa ilaina mihitsy ny hoe mitaona ny mpanota mba hibebaka hiala amin'ny ratsy. Ny fitorianan'ny filazantsara, araka ny nataon'ny apôstôly Paoly izany, dia miorina amina fifandraisana, fanajana ny hafa ary fanambarana amin'ny mpahasahiana an'ireo fahamarinana. Izany no izy. Andao isika hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra hanaraka izany dingana izany. Hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao zahay fa tsy avelanao handeha amin'izao fotsiny ka hitonantonana ao anatina fiarahamonina izay mety tsy hanaiky ny filazantsara noho ny fahadisoanay, fa ampirisianao kosa zahay mba handinika tsara ireo toromarika efatra izay nenan'ny apôstôly Paoly, ampio izay amin'ny fandanjalanjana tsara mba hahatonga anay hanaiky ho irakao rehefa irahana mizara ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen.